faminaniana telo ao amin'ny bokin'ny apokalipsy izay efa tanteraka amin'ity taona 524 ity. Rehefa ianao ny fahatelo dia fampitandremana avy amin'Andriamanitra izany ho anao. Voalohany, ady sy filazanady. Ary andre ady sy filazanady ianareo, aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany, nefa tsy mbola ho tonga ny farany. Fa hisy firenena hitsangana amely firenena ary hisy fanjakana hitsangana amaly fanjakana. Ukraine, Russie, Gaza, Israël, Soudan, RDC, Myanmar. Mandeha any amin'ny ady nokleary izao tontolo izao. Miaina eo ambany tena faravana ny zanak'olombelona. Tsy fampitahorana izany fa fatanterahany tenin'Andriamanitra. Ny faharoa, loza voajanahary ary hisy mosary sororon-tany amin'ny tany samihafa. Izany dia hitantsika efa metateraka izany tenin'Andriamanitra izany misy mosary amin'izao fotoana izao amin'ny tany samihafa ary hisy hororon-tany. Voahaingana kely izao taty Madagasikara nisy hororon-tany. Ary hisy famantarana eny amin'ny masoandro, ny volana ary ny kintana. Ary ety ambonin'ny tany dia hisy fahorian'ny firenena amin'ny fahaverezan-kevitra noho ny firondrondron'ny ranomasina sy ny fanonjana. Mampiasa ny zavaboary mihitsy Andriamanitra mba hanozongozonana ny olombelona. Ny fahatelo, efa manakaiky ny fitsarana ary efa hikatona ny bokon'ny fiainana. Ony apokalipsy toko 20:5. Ary nisy tsy hita voasoratra teo amin'ny bokon'ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy. Jaona toko 10:7. Niondriko mihaino ny feoko ary izao mahalala azy. Ny tena zava-doza dia tsy ny ady na ny mosary fa ny fanontaniana dia izao hoe efa voasoratra amin'ny bokon'ny fiainana ve ny anaranao. Ho avy tsy ho ely Jesosy ary tsara n'olombelona rehetra izy. Ireo izay mahafantatra amin'ny feony ihany no vonona. Noho izany aiza mijanona irery fa valio ny antsony. Raha tsapanao fa miresaka aminao Andriamanitra amin'ny alalan'izany afatra izany, sorata eo amin'ny commentaire hoe Jesosy eo sokafo ny masom-panahiko, sorata eo amin'ny bokon'ny fiainana ny anarako. Ary zarao amin'ny olona tianao satria mety izy ihany koa nandrehan'izany fampitandreman'izany. Misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany, aboneo ny pejitsika, tahina mihoatra tompoko.